ampifaliana ry avina malalana zontsika miona toy zao indray iara-iain'ny tenin'Andriamanitra andray ny mofinaina sy ny sakafom-panao antsika ao amin'izany amin'n'itian'io ity. Ho aminareo izay olom-bofidy araka amin'ny fahalana rahateo, izay n'Andriamanitra ray amin'ny fahamasina amin'ny fanahy, ho amin'ny fanarahana sy fahafazarahany Jesosy Kristy, ampitomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Talata 12 Desambra 2022 vanjinantsika loha hevitra manao hoe manantenan'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehovah andidy ny famindram-po noho ny andro, ary ho amiko noho ny alina ny fihirana azy dia vavaka amin'Andriamanitra ny aiko. Hoy izaho amin'Andriamanitra vatolampiko, nahoana no manadino ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako no fandatsan'ny fahavaloko aho. Ka hoy izy isan'andro, aiza izay Andriamanitra aho? Nahoana no mitanondrika ianao rehefa nahiko? Ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantenan'Andriamanitra fa mbola idera azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitra. Amen. Zayeri vuninahitra uanavireli vipanavuta raisureni sautra terina ripamunzi irakinika ende fiti avana nataunira eiza Ilaitokani lumeni uwana Ori ulumeluna mite afatanana Mifalifa viti zao mifia banana Zaunu famuzena kararautie Rifanali sentu elabe sana ubifewira nuangalazana nipanzakana izitini zaza tuana kani tutu azifaisa ende nifiti avana nataunira eiza Ilaitokani lumeni uwana Ori ulumeluna mite afatanana Mifalifa viti zao mifia banana Zaunu famutena kararautie Rifanali sentu elabe Zayeri si utapita Faliravureni amniandanita Iramapifali nuaterina Uanaurizana kinira Ende nifiti avana Nataunira Eiza Ilaitokani lumeni uwana Ori ulumeluna mite afatanana Mifalifa viti zao mifia banana Zaunu famuzena kararautie Rifanali sentu elabe Andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay io, Andriamanitra miavaka ianao, koa mendrika hody araina sy ankalazana ary omem-boninahitra mandrakizay. Ary tsy misy manakana anao anio izany no ny serinao sy ny asanao. Misaotranao izay no ny finoana ka hijoroanay sy hivelomanay. Tompo, mahatsiaro fahatsoanay izay, koa mifona aminao.
vonoa ny fahatsoanay. Fanamasino midira ty anatinay raha siaino sy andray afatra tsara avy amofonainy izay. Mitenena tompo fa vonintiananao izahay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teoria havana malala dia hitanao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 10:1-20 ka hatramin'ny 420. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary tamin'izany io zany dia ravoravo tamin'ny fanamasiny Jesosy ka nanao hoe: mideranao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsainy izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny, raiko, fa izany ny sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko aho, ary tsy misy malala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay ny tiany zanaka anehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianana izy dia laza taminy nanokana hoe: sambatra ny maso mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry are izay renareo fa tsy nahare. Amen. Iray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana malala, ho aminao trano ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny ofinaina novakiana tamintsika teo, filazantsara Lioka 10:1-20 ka hatramin'ny 420. Tantarana ny rahan'i Jesosy ny fitopolona elo azy ka nilazany zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra. Nafenina tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina. Zany rehefa nafenina tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina. Fa efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany. Ny hendry sy ny manan-tsaina raha nalazain'i Jesosy dia ireo fariseho sy mpanoratan-dalàna izay nirere sy nevitena ho zavatra amin'ny fahalalana ny momba ny fanjakan'Andriamanitra, ka manolotra sy tsy mety mandray ny fampianaran'i Jesosy. Nafen'Andriamanitra tsy ho hitan'ny olona toy izany ny fanjakany. Ny fanekena aniritena sy handray ny fampianarana omen'i Jesosy no nanana fahalalana an'Andriamanitra sy ny fanjakana. Ary zava-dehibe no azontsika maneho izany araka izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko aho, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka anehoana azy. Ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra naseho tamin'ny zaza madinika, izany koa ravina vao marika eto, naseho tamin'ny zaza madinika. Ny olona maitso fisainana sy olona maneritena no oharin'i Jesosy amin'ny zaza madinika eto. Tsy hafa izany fa ireo izay mahatsiaro ny tenany ho mangetaeta ny tenin'Andriamanitra, ireo izay miaiky fa tsy amin'ny fahalalana ka manaiky hianatra zava-baovao avy amin'i Jesosy, sady miandrandra azy mandrakariva. Ary ity riavana azaontsika mame ny amin'izany zava-miafy fanjakan'Andriamanitra izany. Fahajambana ny vokatry ny fiavonavonana sy ny fiheveran'ireo izay mihevitena ho endry sy manan-tsaina kanefa mandany fampianarana tsotra tolo Jesosy. Ary fahazavantsaina sy fahalalana kosa ny vokatry ny fanetretena sy ny fahatserovana honoana sy maniry te-handray ny fampianarana. Ambaran'i Jesosy fa sambatra ireo mpianatra satria mahita ny Mesia, fa sambatra toa azo ireo koa isika raha mandray am-pony filazantsara. Raisy izany revana ho an'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra nisotranao no ofinaina nomenao anay izay milaza ny zava-miafy ny fanjakanao Andriamanitra, ka nafenina tamin'ny hendry ny manan-tsaina, ary naseho tamin'ny zaza madinika. Jesosy misotranao izay ny amin'ny asa menao anay. Ta io izany ary amperezy izay atoky ianao ary manaiky ho fandaminanao. Mio asa Tompo izay mitady izany, ary velominy fikasanay tsara rehetra. Tompo vavaka aminao izay ho andreo marary mila mivavaka ahy. Atsoro ny tananao anindrindro sy ny aretina rehetra. Toany ny asa fitsaboana. Tompo atanjao ireo azony manjo. Toany ireo mareo sikolona sy sahirana, tsy njovy ny mpigadrana. Mitaheny amin'ny ajakajaka ataonay, ka amperezanao anay ny amin'ity tontolo andro ity. Mivavaka aminao izay hamonjy sy hanarina ny fierinay. Tompo hitanao ny faneho-kevitra samihafa miseho, mifahendreny izay aizanay manarina marina ny firenenay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatana izany, miaraka mivavaka nampianarina anay koa manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehona an'io izy anona sahaza ao anay, ary mamela anelikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
raha izay finoana ry avina malala ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ny tompon'ny fiadanana ny hanomenareo fiadanana amin'ny zavatra rehetra ho aminao rehetra ny ny tompo. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.